Miarahaba daholo atsika mianakavy any tokantranontsika tsirairay avy salama daholo tompoko. Hodiny atsika androany ny fanontaniana iray izay nampisara-bazana ny kristianina nandritra ny taonjato maro. Inona no tena atao hoe andron'ny tompo a? Alahady ve izy io araka ny fiheveran'ny maro anazy sa kosa sabotsy na hoe sabata andro fahafito amin'ny herinandro? Ity fanontaniana ity dia tsy ady hevitra teolojika tsotra fotsiny izao fa mifantoka amin'ny fototra ny fivavahantsika sy ny fankatoavantsika an'Andriamanitra ary koa ny fahatakarantsika ny zavatra rehetra izay voalazan'ny soratra masina izay avy amin'ny fanahy masina. Hoy ny apôstôly Paoly John ao amin'ny Apokalipsa toko 1:10 milaza hoe nalain'ny fanahy aho tao tamin'ny andron'ny tompo. Andro inona marina no resahan'ny apôstôly John tamin'io fotoana io? Izay no hoezahantsika ho alalinina ary ho zaraiko aminao androany. Ny andohan'io teny io zay no zavatra tiako ho lazaina aminao voalohany. Oviana no nipoitra io teny io hoe andron'ny tompo. Ny andeny teny hoe andron'ny tompo amin'ny teny grika kyriake emera dia niseho voalohany tamin'ny faraparan'ny taonjato faharoa. Io dia nanondro andro iray ho an'ny tompo manokana kyrios amin'ny teny grika. Ary arakaraka ny eritreretin'ny kristianina maro no izay tamin'izany fotoana izany na hatramin'izao ara no mampifandray an'io teny io amin'ny andro alahady, andro voalohany amin'ny herinandro izay fantatsika tsara izany. Izany tokoa ve anefa no zavatra nampianaran'ny Baiboly? Jesosy sy ny sabata. Jesosy sy ny sabata anisan'ny zavatra mahaliana ny zavatra noteneniny satria Jesosy dia tsy nampiasa ny andeha-teny hoe andron'ny tompo ao amin'ny filazantsara. Entsekilany nampiasa raikim-poy mitovy amin'izany izy ohatra hoe tompon'ny sabata ao. Ao amin'ny filazantsara sinoptika taorian'ny fifanalozan-kevitra momba ny zavatra azo atao amin'ny andro sabata dia nanambara toy izao Jesosy hoe ny zanak'olona no tompon'ny sabata. Fanambarana mahery vaika izany izay hitantsika ao amin'ny Marka toko 2:7-20 ary koa ny teny hoe izao ny tompon'ny sabata izay hitantsika ao amin'ny Matoa toko 12:9. Nandritra ny andro maromaro eny fa nankehitriny ary dia maro ny teolojiana sasatsasany dia niezaka ny ampifandray an'io fanambarana momba ny Jesosy io sy ny fanorenana ny andro alahady. Andao anie ho jerevantsika ohatra anankiroa hoe fampisehoana voalohany izay nampisehony CS Mosina. Nanamafy Mosina fa rehefa manambara ny tena no tompon'ny sabata i Jesosy dia mba hanafaka ny olona amin'ny enta-mavesatra ara-dalàna sasany sy hananganana andro vaovao amin'ny fanompom-pivavahana. Araka ny filazany dia tian'i Jesosy ny hanoloana ny sabata ho amin'ny andro alahady. Fandikana teny faharoa izay nataony Scott, lasa lavitra kokoa i Scott rehefa niteny hoe izay nandikany ity fehezanteny ity hoe Jesosy ity hoe toy ny fanondroana ankolaka ny alahady. Ho azy rehefa milaza i Jesosy fa tompon'ny sabata izy dia midika izany fa aminy mahatompo azy dia mifidy ny androny izy ary izany androny izany dia andro alahady. Ny olana amin'ireo fandikana ireo dia manampy zavatra izay tsy lazain'ny lahatsoratra. Tsy nilaza mihitsy ny Jesosy hoe ho avy aho hanafoana ny sabata izay hitantsika ao amin'ny Matio toko 5:5. Nilaza izy fa izy ny tompo zava-dehibe iray izay. Ny mahatompo ny zavatra iray dia tsy midika hoe manimba azy na mandrava azy fa manana fahefana hanao izany. Ny mpanjaka tsy manafoana mihitsy ny fanjakany raha tsy hoe ahongana izy na ny président de république izay niatra tamintsika fotoana vitsivitsy monja izay
tsy anafoana mihitsy ny fanjakana izy fa izy no mifehy azy, izy no miezaka manamboatra, manatsara ary koa manao an'izay hevitra tiany atao satria izy no tompony. Ny dikateny hoe andron'ny tompo ao amin'ny apokalipsa toko voalohany 10:10 mamela ahy anome anao antony telo mari-potitra ao amin'ny baiboly hoe nahoana no sabata izany andro zany. Antony voalohany ao amin'ny testamenta taloha voalohany, ao amin'ny testamenta taloha voalohany io andiateny io dia mioro-paka amin'ny testamenta taloha. Ny kanonan'ny Jiosy ao amin'ny Exodus 20:10 na toko 20 10:10 azafady, ny sabata dia antsoina hoe andro fitsarana, andron'Andriamanitra izao, andron'ny tompo izay hitantsika ihany koa amin'ny Isaia toko 7:17 dia miantso ny sabata hoe andro masina, izany hoe andro izay an'Andriamanitra. Fantatry John amin'ny mahajiosy azy ireo andininy ireo. Ny antony faharoa, ny fanambarany Jesosy mihitsy no manambara ny tenany fa tompony sabata, izay hitantsika ao amin'ny Marka toko 2:20 na Matthieu dia milaza izany hoe ho zanak'olona izy. Ary ny mahavariana ary maminavina inona mahavariana ao amin'ny apokalipsa toko voalohany 13 dia nahita fahitana momba ny zanak'olona i John. Miharihary ny fifandraisana ny zanak'olona no tompony sabata ary John dia mahita ny zanak'olona amin'ny andron'ny tompo. Ity andro ity dia mety ho sabata ihany. Ny antony fahatelo lohahevitra ny apokalipsa rehetrarehetra, fahatelo ny lohahevitra io, ny fototra ao amin'ny apokalipsa dia ny fanajana, fanompoam-pivavahana amin'Andriamanitra irery ihany sy ny fankatoavana na ny fanajana ny didiny manoloana ny hery izay hoentin'ny mpanohitra, izay hitantsika ao amin'ny apokalipsa toko 12 17 sy ny toko 14 12 dia miresaresaka momba izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ny sabata dia iray amin'ireo didy 10 mitombona ary raha antsoin'ny John hoe andron'ny tompony sabata, izany hoe andron'ny tompo dia izay no fahamaranana satria sady jiosy izy no efa voalazako anareo atraka ny texte rehetra izay nampisehoko anareo teo fa misy dikany ary manan-danja ao anatin'ny apokalipsa ny sabata. Ny toe-javatra ara-tantara dia fanoherana ny fivavahana imperialy. Ity misy sombin-javatra mahavariana amin'ny toe-javatra ara-tantara. Tamin'ny andron'ny John na ny apôstôly John, ny fanjakana Romanina dia nampiasa ny teny hoe Kyriakos mba handrona ny zavatra ny empereur Kyrios, ny tompony imperialy. Ny alahady dia efa nampiasaina tamin'izany fotoana izany, nampiasain'ny fivavahana imperialy tamin'ny alalan'ny fampiasana ny andiateny hoe andron'ny tompo mba ilazana ny sabata dia nanao fanambarana kolaka nefa mahery vaika i John hoe ny tena tompon'ny lanitra dia manana ny androny manokana ary tsy andron'ny empereur izany. Mahavariana marika ny tsy fivadihana ho an'ny kristianina tamin'ny faraparan'ny taonjato voalohany. Ny fitandremana ny andro sabata dia marika ny tsy fivadihana amin'ilay tompo tokana izay tiana ajaina. Ny apokalipsa dia miantso an'i Jesosy hoe tompon'ny tompo, Seigneur des Seigneurs, ao amin'ny toko 17 sy ny toko 7 ary raha nitandrina ny sabata izy ireo dia nilaza hoe Jesosy no tompontsika fa tsy Kaizara. Mahavariana satria somary misy histoire mitondra an'izany amin'ny fanjakana Romana sy ny fivavahana imperialy izay mbola ho ataontsika atsoatsy. Andeha ho jerentsika akaiky ireo teny grika ampiasaina ao amin'ny apokalipsa toko voalohany 10:10
mampiasa teny roa ny lahatsoratra. Kyriake, adjectif midika hoe antompo. Emera izay midika hoe andro. Midika arabaky teny hoe andro ho an'ny tompo izany. Fa andro inona ny antompo araka ny baiboly ara. Zay ny fanontaniana mba tiako apetraka aminao. Mazava ho azy ny valy ny sabata io no andro natokana ho an'Andriamanitra tamin'ny famoronana. Ny andro ny tahiny sy nanamasinany. Ny andro izay nanoratany ny didifolo. Nanoratana satria ny ratsan-tanany nanoratra azy tamin'ny tablety. Zany hoe tokony ho asehoko vidéo anareo eto fa zany hoe ao amin'ny anankiray amin'ny teny frantsay hitanareo tsara amin'izany fotoana zany. Andao ho fidinitsika ny zavatra zay voalazako rehetra teo dia mba hahafahanao mandalindalina tsara ny tena atao hoe sabata. Nany hoe ny andro ny tompo ao amin'ny apokalipsa toko voalohany 10:10 dia tsy ny alahady mihitsy fa ny sabata andro 7 amin'ny herinandro nany hoe ny sabotsy. Ity fehi-kevitra ity dia mifototra amin'ny fampianarana mazava ao amin'ny testamenta taloha nany hoe kanona ny juif. Ny fanambarana nataon'i Jesosy manambara ny tenany ho tompon'ny sabata na hoe ny zanak'olona ny tompon'ny sabata. Ny foto-kevitra fototra ao amin'ny apokalipsa momba ny fakatoavana, fanajana ny didifolo ary ny toe-javatra ara-tantara amin'ny fanoherana ny fivavahana imperialy. Ny sabata dia mijanona ho andro izay tena amin'ny tompo, mariky ny fahatokiana, fitiavana ary fanajana amin'Andriamanitra sy ny fankatoavana ny didiny rehetra izany. Amin'ny taona 2024 aho hanomboka tetika Salasy, lalindalina kokoa amin'ny RFM 200 TV antsoina hoe du sabbat au dimanche, izay hodiniantsika miaraka amin'ity fanontaniana mahavariana ity amin'ny atsipiriany bebe kokoa. Andriamanitra ny hitahy anao amin'ny fikatsahana ny fahamarinana mandrakariva. Azadino mizara ity vidéo ity raha mahasoa izany ary misaotra anao manokana amin'ny anaran'ny RFM 200 TV mba tsy hanadino misorata mba tsy hanadino na dia ray aza amin'ireo fampianarana baiboly ho avy mandra-pionay indray tompoko.